Amin'ity androan'ity ry avoko ny lohahevitra izay diniantsika iray dia mahakasika ny antsoina hoe ny pneumatolojia na amin'ny teny frantsay dia atao hoe pneumatologie. Satria isika ato anatin'ity volana ity dia mandinika ny lohahevitra mahakasika ny fanemasina, Andriamanitra miasa ny fanemasina. Dia rariny sy tsy indrindra no andiniantsika lohahevitra manokana momba ny fanemasina anio. Raha tadidintsika tamin'ny volana lasa ohatra dia resaka momba ny fitsanganan'ny tenany maty isika, dia afaka mianatra tsara mihitsy isika ny finoan'ny efintsika eo anatrehan'ny fahafatesana, na koa aza tohizana hatrany amin'ny lesona mahakasika ny nécrologie, ny manodidina ny fahafatesana rehetra azontsika antrandrany zany tamin'ny volana lasa. Fa anio amin'ity volana mety dia ny momba ny fanemasina no resahantsika. Inona moa mahatonga ny hoe miresaka fanemasinatsika nefa ny lohateny ety anoloana dia hoe ny pneumatologie na ny pneumatolojia. Ny famaritana ny teny hoe pneumatologie dia avy amin'ny teny grika anankiroa natambatra. Eo zany tsy haiko raha hitanareo na tsy, avy amin'ny teny hoe pneuma nampina ny teny hoe logos. Ny pneuma ilay voambolana voalohany eto ambony dia teny entina ilazana ny fanan'Andriamanitra. Teny raha ny voambolana fototra ohatra any amin'ny testamenta taloha no andikana azy, io pneuma io ilay adikan'ny testamenta taloha hoe fofonaina, na nataontsika hoe fofonain'Andriamanitra ohatra. Io pneuma io ilay nambomba teny ambony rano tany amin'ny andron'ny Genesis toko voalohany misy an'izany. Io pneuma io ilay natao tamin'ilay vovotany ka tonga olombelona. Izany hoe raha miresaka pneuma zany dia ilay fanan'Andriamanitra no resahana amin'izany. Ary tahaka izay efa nahazatra antsika hatramin'izay, ny teny hoe logos dia teny entina ilazana ny hoe fampianarana na fitrandrahana na fandinihana manokana, étude, recherche, connaissance, réflexion selon à propos du pneuma na lay esprit izay resahantsika teo. Fa izay tena tokony mariantsika kely dia ny hoe raha miresaka tsika hoe logos dia tsy tokony ho adonontsika koa fa io logos io ihany koa ny voambolana ampiasaina rehefa manondro ilay teny na ilay hitantsika eo amin'ny bokony Jaona toko voalohany manao hoe ny teny dia taiza tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Io zany ilay voambolana ilay hoe la parole na le verbe, voambolana entina ilazana an'ilay Andriamanitra teny, ilay ataontsika hoe tonga nofo tao amin'ny Jesosy Kristy. I Jesosy ilay teny, ilay parole, Jesosy Kristy ilay verbe tonga nofo, ka mandrakariva koa zany ilay logos dia entina ilazana any Kristy, ilazana any Jesosy. Noho izany raha miteny zany tsika hoe pneumatologie na pneumatologie dia voambolana milaza an'Andriamanitra no tiana ho tenenina amin'izany. Mariana tsara zany fa tsy fampianarana momba ny fanahy ny pneumatologie, tsy fampianarana momba ny fanahy tsotra ilay ataontsika hoe tsara fanahy rahan'iny na ratsy fanahy rahanina iny,
tsy misy ifandraisany amin'ilay fanahy tsara na ilay fanahy ratsy ao anatin'ny olona iray ny pneumatolojia fa miresaka madiodio momba an'Andriamanitra. Andriamanitra fanahy no resahan'ny pneuma sy ny logos. Mety misy voambolana hafa ilazana n'ilay hoe tsara fanahy be iny olona iny, fa ny pneumatolojia kosa dia entina ilazana ilay Andriamanitra fanahy madiodio. Zay zany aloha tsara omareantsika mazava. Raha toizantsika amin'izay ary ny momba ilay pneumatolojia dia mahitsika fa ilay fanahy miresaka an'Andriamanitra nyresahantsika teo, mazava ho azy zany dia ilay pneumatolojia dia tena mitondra ny anaran'Andriamanitra mihitsy. Ilay fanahy izay resahan'ny Baiboly izay momba an'Andriamanitra dia rariny loatra raha miresaka momba an'Andriamanitra satria anarana mitondra ny anaran'Andriamanitra mihitsy. Samy hitantsika eo amin'ny Baiboly ohatra na miteny hoe fanahan'Andriamanitra l'Esprit de Dieu na ny antsoina hoe fanahan'i Jéhovah l'Esprit de l'Éternel. Samy hitantsika ao amin'ny Baiboly zany ary maro be ireo toko sy andininy misy an'izany, fa ohatra anankiray avy fotsiny no nalaiko. Ny eo amin'ny fanahan'Andriamanitra zao dia hitantsika any amin'ny Romanina toko favalo perikopantsika tamin'ny maraina izy zao raha tadidinareo, fa izay tarihan'ny fanahan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ho ny Romanina toko favalo. Dia any amin'ny Isaia toko faraka 20 ny andininy faharoa nataontsika tsorano ihany koa tamin'ny maraina, dia ahitantsika ilay hoe ny fanahan'i Jéhovah hitoetra ao aminy, dia ny fanahan'ny fanoloran-tsaina, fanahan'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, fanahan'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahan'ny fahalalana sy ny fatahorana an'i Jéhovah. Fanahan'i Jéhovah hoy izy, tena mitondra ny anaran'Andriamanitra mihitsy ilay fanahy izay resahana. Fa tsy izany ihany, fa hijery antony maromaro tsika iresahana hoe nahoana no miresaka momba an'Andriamanitra ny pneumatolojia. Eto aloha zany dia hoe mitondra ny anaran'Andriamanitra izy. Fa raha tohizana dia izao, tena persona fahatelo amin'ny Trinité na ilay ataontsika hoe Andriamanitra telo izay iray mifany masina. Misy antoko-pivavahana maro nandritra ny tantara tsy manaiky ny asan'ny fanamasina, tsy mino ny fanamasina, fa Andriamanitra pahary ihany no Andriamanitra koa izy ireo. Fa misy soratra masina kosa manambara fa tena persona fahatelo ny Trinité io fanahy izay resahantsika io. Ohatra zany zao raha mijerytsika, rehefa naniraka Jesosy hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, dia nampiany hoe manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny batisa kristiana zany dia batisa amin'ny fahafenon'Andriamanitra, ka miara-miasa ilay Andriamanitra telo izay iray eo amin'ny fanatanterahana azy. Raha izay. Faharoa hitantsika tsara fa misy an'ity tsodrano ity eo amin'ny Korintianina faharoa, le hoe ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, izay azontsika ampitahaina tsara amin'ilay tsodrano fanao ny mpisorona any amin'ny Nomery toko 1 hitahanareo ny tomboka ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tomboka amindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo ny fiadanana. Dia ilay fahafenon'Andriamanitra telo izay iray no mitsodrano ny fiangonana ihany koa, voatsodranon'Andriamanitra trinitaire ny fiangonana. Dia mbola azo tohizana ihany ambara fa tempolon'Andriamanitra na tempolon'ny fanahy masina ny vatantsika, ary
Kristy ozy izy dia aizy ao anatin'ireo rehefa vakiana daholo zany ireo soratra masina ireo dia miaraka eo foana ilay fiasan'Andriamanitra ray miaraka amin'ny zanaka miaraka amin'ny fany masina. Ny fahafenon'Andriamanitra zany dia ny présence an'ilay personne fahatelo dia ny fany masina izany. Io fany masina izay manatrika ny vahoaka, manatrika ny fiangonana io no maneho ny fahafenon'Andriamanitra tanteraka. Ny fany masina dia personne fahatelo ny Trinité, fa tsy izany ihany fa mbola azontsika tohizana koa manao hoe tena Andriamanitra mihitsy io fany masina. Misy sokajin'olona be dia be manao hypothèse na manao théorie samihafa apetraka-hevitra momba n'Andriamanitra fany masina, manao hoe raha ohatra zany ka Andriamanitra ray dia Jesosy no Andriamanitra zanaka, dia io fany masina io zany mety hoe Andriamanitra reny, ohatran'ny hoe mieritreritra izany hoe mère porteuse zany ny fany masina fa tsy tena Andriamanitra. Fa rehefa tena mamaky soratra masina tsika dia mahita fa tena mahafeno fepetra n'Andriamanitra mihitsy io fany masina io. Ny soratra masina dia miteny, Jaona ohatra dia miteny, raha marina moa zany Jaona no mitantara fa i Jesosy no miteny an'io tamin'ilay vehivavy Samaritana teo am-patsakamo. Hoy Jesosy manao hoe Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy. Ary mbola noizinizin'ny apôstôly Paoly zany ao amin'ny Korintiana 4:7-7 manao hoe ny tompo izany fanahy izany. Tena milaza mihitsy izy fa ilay Andriamanitra mihitsy anie io hitantsika endrika miseho amin'ny fany masina io. Ary io fany masina io dia mahafeno fepetra Andriamanitra azy. Mbola afaka vavahantsika zany rehefa avy eo fa mitanisa fotsiny aloha zany zao. Tena Andriamanitra ny fany masina. Tohizantsika ihany tena Andriamanitra izy satria miombona fihizina amin'Andriamanitra. Miombona fihizina amin'Andriamanitra. Même personnalité amin'Andriamanitra ny fany masina. Zay fepetra fototra namaritana ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra hatramin'izay dia au moins izy efa hainareo tsenjely, au moins ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dia mahafeno fepetra anankitelo voalohany ireny. Voalohany, Andriamanitra dia manino mahay ny zavatra rehetra, tsy misy tsy hainy atao. Ary Jesosy Kristy dia niteny tamin'izany, amin'izany ozy izy tsy hain'olombelona zany fa ny zavatra rehetra dia manino hain'Andriamanitra. Dia amarin'ny soratra masina fa io fanahy io koa, io fanahy masina io koa dia mahay ny zavatra rehetra tahaka n'Andriamanitra. Zay no ilazana fa tena Andriamanitra amin'ny fanahy masina. Ny fanahy dia mahay ny zavatra rehetra tahaka an'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintiana 1:7. Fa tsy izany ihany fa io Andriamanitra io ihany koa dia tokana mahenika izao tontolo izao. Zay no dikany hoe omniprésent ao amin'ny fotoana anankiray Andriamanitra dia manerana izao tontolo izao. Raha misy Andriamanitra tianao asedray ny amin'izany fepetra zany dia mety misy Andriamanitra zany zao ohatra hoe maka tapakazo ianao na maka karazana sambo samihafa ianao, dia iny tapakazo iny amin'izao ntsika amin'ny tenin'izao mety ao anatin'ilay vata kely idinao otrano na ao anaty armoara na mety any aposinao na ao anaty poketranao ao. Fa raha any iny dia tsy aty amiko, zany hoe tsy omniprésent zany iny. Raha any iny dia tsy any Madagasikara.
raha iny dia tsy any amin'ny toeran-kafa. Fa ny Andriamanitra ny Baiboly kosa tsy mba atao izany. Ny Andriamanitra ny Baiboly dia amin'izao tsika miteny izao dia manatrika antsika eto izy. Kanefa amin'izao tsika miteny izao ihany koa dia misy olona miara-mivavaka toy antsika any amin'ny toerana samihafa maneran'izao tontolo izao dia manatrika ireny rehetra ireny Andriamanitra. Izay no maha-Andriamanitra tokana nefa mahenika izao tontolo izao azy. Raha tsy mafy an'izany ny fepetra ny maha-Andriamanitra anao, maha-Andriamanitra ny Andriamanitra ao, dia miova Andriamanitra. Raha toka any aminao ilay Andriamanitra fa tsy any akafa amin'izao tsika miteny izao dia miova Andriamanitra fa tsy izany tomponao izany. Ary eto dia ambara fa ny fanahy masina. Raha mamaky izany tsika ny Salamo 139 sy ny Jauna 14 dia ambaran'ireo soratra masina ireo fa ny fanahy masina dia mahafeno ny fepetra n'ilay omniprésence an'Andriamanitra. Mahafeno an'ilay fepetra hoe tokana mahenika. Vakitsika tamin'ny maraina izao le Salamo 139 dia teneno mihitsy fa raha miakatra any an-danitra ianao izy dia aiza raha miakatra any an-danitra dia any ianao. Raha midina makany amin'ny fiainatsitao mbola any ianao, tsy misy toerana ialana ka tsy hitanao fa voadinika ao ny toetro na mitsanganao na mandeha na mipetraka na maninona izay. Izany hoe mihenika ny fanahy masina avokoa ny toerana rehetra. Izay no anambarana ny maha-Andriamanitra azy. Ary fahatelo dia io Andriamanitra io dia Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra. Manana ny fahefana rehetra izy. Manana fahefana amin'ny zavaboary izy, manana fahefana amin'ny olombelona izy, manana fahefana amin'ny fotoana izy, manana fahefana amin'ny zavatra rehetra izy satria Andriamanitra. Dia ny fanahy masina ihany koa dia ambara fa manana fahefana rehetra tahaka izany. Dia misy tenin'Andriamanitra be dia be manambara an'izany ireo ao amin'ny Zakaria, ao amin'ny Salamo, ao amin'ny Job, manambara fa ny fanahy masina dia manana fahefana ny fanahy masina. Fa nitsongaina kely ihany na izany na izany ty farany ty eto amin'ity teboka manaraka ity momba ny marina, momba ny fahamarinana. Tahaka an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay omniprésent, omniscient, omnipotent dia manana ny fahamarinana fototra, fahamarinana raikitra ny Andriamanitra. Ary satria Andriamanitra rery ny marina, Jesosy ohatra dia miteny an'izany manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia hitantsika koa fa ny fanahy masina ihany koa dia manana an'izany toetra ny fahamarinana izany, manana an'izany toetra marina izany. Dia hitantsika maha-Andriamanitra marina ny fanahy masina. Vao maika izany niporifontsika ndray teo fa manana ny fepetra rehetra maha-Andriamanitra azy ny fanahy masina izay resahantsika. Andao ary hojerentsika ny fanahy masina araka ny teneniko teo hoe mbola hodiniantsika tsiraray reny rehefa avy eo. Ny fanahy masina tao amin'ny testamenta taloha. Raha marina dia zaraintsika roa mazava tsara ny fanazavana ny vanim-potoana ny fanahy masina. Misy moa izany miteny hoe ny vanim-potoana solennel ho an'ny fanahy masina dia ny andron'ny Pentekosta. Ilay andron'ny Pentekosta nomenan'ny mpianatra tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Dia io izany no manova ny tantara ka hojerentsika voalohany ny talohan'ny Pentekosta, izany hoe talohan'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Dia rehefa avy eo hojerentsika ny anjara toeran'ny fanahy masina aorianan'ny Pentekosta na ilay asan'ny apôstôly toko faharoa. Dia raha mijery ny taty aloha isika dia mbola azontsika sokajiana tsikelikely ihany koa satria lava be ilay vanim-potoana tao alohan'ny Pentekosta, ilay tao alohan'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Dia andao aloha jerentsika satria tany alohany daholo izany. Jerentsika aloha ny aty amin'ny testamenta taloha fotsiny aloha. Ao amin'ny testamenta taloha dia hitantsika ny fanahy masina nanomboka tany amin'ny fahariana.
mbola voatany amin'ny fahariana dia efa nahita ny asan'ny fanemasintsika. Diso zany ny fiheverana hoe fanemasinana hoe tamin'ny andro pentekosta vao nisy ny fanemasinana hoe tamin'ny andro pentekosta vao niasa. Fa eto dia hitantsika fa tany amin'ny fahariana ny fanemasina dia efa teo. Ndao aloha jerentsika ohatra ny Genesis toko voalohany. Ao amin'ny Genesis toko voalohany dia farafakely ny intelo no ahitantsika ny asan'ny fanemasina farafakely. Raha vao mamaky fotsiny tsika ny andininy voalohany dia efa hitantsika ohatra tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andininy faharoa, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina. Dia nareo no asaiko manohy azy. Ary ny fanahan'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano. Mbola vao hanomboka ny fahariana Andriamanitra dia efa nisy ny présence na Saint-Esprit, misy ny fanatrehan'Andriamanitra, fanendritrehan'Andriamanitra fanahy ny fanemasina. Dia hoy ny olona rehetra amin'ny tena ka io any nanatrika fotsiny izy fa tsy tena niasa. Dia lasa indray tsika mijery soratra masina hafa. Genesis ihany toko voalohany dia ny andininy ny fahaenina amby roapolo. Amin'ny teny malagasy moa zany dia vakiantsika tsara ilay izy. Izany Genesis toko voalohany andininy ny fahaenina amby roapolo. Eo zany dia hitantsika fa rehefa miteny Andriamanitra dia hoy izy hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika. Dia eo zany mpandinika ny baiboly rehetrarehetra dia mandinika hoe iza ary le isika izay miteny hoe nefa tsy mbola nisy olombelona tamin'izany, mbola vao mikasa hamorona ny olombelona Andriamanitra. Dia iza le isika? Dia manana petra-kevitra daholo rehetra fa ny mpandinika ny baiboly dia milaza fa ny tontolon'Andriamanitra io miteny io. Ary io dia omena anarana manokana hoe io ilay antsoina hoe pluriel de majesté an'Andriamanitra. Pluriel de majesté an'Andriamanitra entina ilazana ny tontolon'izy Andriamanitra, ilay Andriamanitra ray sy zanaka ny fanemasina no miketriketrika nahary ny olombelona. Ny fiarahamonin'Andriamanitra telo izay iray no mahary ny olombelona. Tsy Andriamanitra maro akory no lazaina eo fa ny pluriel de majesté an'Andriamanitra ray, zanaka ary fanemasina. Fa rehefa mijery antsika pratika kokoa tsy eo amin'ny tableau ntsony fa somary mandeha kely ihany eo amin'ny Genesis toko faharoa. Rehefa namorona ny olombelona amin'izay Andriamanitra ny andininy fahafito dia hoy ny voalaza vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary no fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Ny maha olombelona ny olombelona zany dia ny fidiran'ilay fofonaina mahavelona teo amin'ilay vovotany. Ny fanampiana fofonaina mahavelona na hoe ny fofonain'Andriamanitra, ny filaza azy moa dia hoe souffle de Dieu, mba tsy lazana hoe rivotr'Andriamanitra. Dia souffle de Dieu no natao tamin'ilay vovotany nahatonga azy olona velona. Ny olona izay tsy manana an'io fanahan'Andriamanitra io zany, io fofonaina mahavelona io, dia mijanona ho vovotany ihany izy. Mijanona ho vovotany ihany izy. Fa ny mahavelona ny olombelona dia ny fananan'ilay fofonain'Andriamanitra. Teo zany dia hitantsika fa tsy mpandray anjara teorika fotsiny ny fanemasina, tsy mpanatrika na mpanotrona fotsiny ny fanemasina, fa tena mpandray anjara tamin'ny fahariana mihitsy ny fanemasina. Efa nisy hatramin'ny fahariana ny fanemasina. Fa raha tohizantsika dia tsy mijanona teo amin'ny fahariana fotsiny ny asan'ny fanemasina, fa nitohy
nisy fotoana ny fanahy masina miasa tany anatin'ny olona tsiraray avy any fa testamenta taloha. Averiko zany testamenta taloha ny resaka. Tany amin'ny testamenta taloha dia efa nisy ny fanahy masina. Misy anarana samihafa mety ny antsoina azy. Indraindray antsoina hoe fanahin'Andriamanitra, indraindray antsoina hoe fanahin'i Jehovah, indraindray antsoina hoe lehilahin'Andriamanitra. Fa ny asa tamin'ireny ny fanahin'Andriamanitra. Saingy izao fa testamenta taloha dia tsy ny olona rehetra no nomena ny fanahy masina. Izay zany Maria antsika. Tsy ny olona rehetra no nomena ny fanahy masina fa olona voatokana ihany. Jesosy raha teo no teny eo amin'ny Jaona 7:39 hoe mbola tsy nomena ny fanahy masina. Na tamin'ny andron'i Jesosy ary zany dia mbola tsy natao ho an'ny olona rehetra ny fanahy masina, fa mbola tsy nomena ozy izy. Ka noho izany tsy hoe tsy nisy ny fanahy masina, fa efa nisy izy saingy olona voafidy no nomena ny fanahy masina. Dia mahita antsika ohatra misy olona vitsivitsy songaintsika ao amin'ny testamenta taloha manana an'izany fanahin'Andriamanitra zany. Misy mpitsara ao amin'ny andron'ny mpitsara ao zany misy andry Gideona, ry Otinela, ry Samsona sy ny sisa. Misy an'i Davida izay mpanjaka nanana ny fanahin'Andriamanitra, ary misy mpaminany samihafa izay nampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ary kanady any amin'ny testamenta vaovao azy. I Petera dia miteny fa tsy avy amin'ny fisainan'ny olombelona ozy izy no namahany ny mpaminany ny tsindrimandrin'Andriamanitra, fa avy amin'ny fanahy masina zany. Zany hoe ny fanahy masina zany no nampiteny ireny mpaminany tamin'ny andro ny testamenta taloha ireny. Le hoe notsindrin'ny fanahin'Andriamanitra, le hoe nahita fahitana samihafa ireny dia endriky ny fanahy masina izay miseho testamenta taloha. Hatreo zany dia hitantsika fa efa nisy ny fanahy masina, ary efa niasa ny fanahy masina tany amin'ny testamenta taloha, saingy tsy natao ho an'ny olona rehetra fa olona voafidy ihany nomena azy. Ary tsy hoe olona voafidy fotsiny, fa raha toizantsika dia izao: nomena nandritra ny vanim-potoana voafetra ihany ny fanahy masina, pendant une période temporaire no nanomezana ny fanahy masina. Ary rehefa mamaky baibolintsika dia mahita an'izany somary vakiana kely zany baiboly io, sady efa tolatolakandro be sao dia matoronareo. Dia lasitsika mijery ohatra tamin'ny Samsona ao amin'ny mpitsara, dia hitantsika hoe mpitsara 13:25 lasitsika ary zany. Mpitsara 7:10 ny 5:20 dia hitantsika hoe fa nomena ny fanahy Samsona. Nareo zany asaiko mamaky azy, izay mahita dia mba mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. 13:25. Ohatran'ny tsy izany nenay. Raha sarotra aminareo mamaky an'ilay toerana dia ilay tapany voalohany ihany vakitsika. Dia ny atomboka nanindry azy indraindray ny fanahin'i Jehovah. Samsona no voaresaka eo. Nanindry an'i Samsona ny fanahin'i Jehovah. Dia eo ary ho presizeny mihitsy hoe nanindry azy manino izy indraindray, mba hitenenana amintsika zany hoe ara-potoana voafetra ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Dia rehefa mamaky tsika eo amin'ny mpitsara ihany 2:20, ny 2:20 tsy lavitra eo dia hitantsika fa nesorina tamin'ny Samsona ifanahin'Andriamanitra io. Teo izy nomena, dia rehefa vita ny fotoana tapitra ny fe-potoana dia nesorina taminy 16:20. Dia io raha vehivavy amelanao ny Filistina ary Samsona, dia nifoty amin'ny torimasony izy ka nanao hoe hivoaka tahaka ny teo aloha ka hanetsika ny tenako kanjo.
akanjo tsy fantany fa Jehova efa niala taminy. Dikan'io dia hoe ilay fanan'Andriamanitra tao aminy efa tsy tao intsony. Ilay izy ilay tonga natanjaka be efa tsy natanjaka intsony izy efa nialan'Andriamanitra satria nanino? Satria nivadika tamin'Andriamanitra. Ary mitovy amin'izany koa nahazo an'i Davida, nahazo an'i Saoly aloha resantsika. Saoly mitovy amin'izany nahazo an'i Saoly ao amin'ny Samuela voalohany 17:10 dia hitantsika mitovy amin'ny teo fa nomena an'i Saoly ny fanahin'i Jehova. Fa rehefa nivadika amin'izay Saoly dia nialany ny fanahin'Andriamanitra koa izy ka tonga adala mihitsy azy. Nialany ny fanahin'Andriamanitra izy eo amin'ny Samuela voalohany 1:4 ary izany any amin'ny nahatonga an'i Davida aza hiteny ny an'i Davida dia ahoana mivavaka ataony isan'andro hoe aza manino izy, aza manaisitra ny fanahinao masina. Hitany Davida ary fantany fa io dia mety homena ary misy fotoana io esorina. Temporaire ny asan'ny fanahy masina tao amin'olona anankiray ara-potoana ihany izany. Feno izany ao amin'ny testamenta taloha dia izao: ny fanahy masina dia tsy feno, tsy tanteraka ary tsy ho an'izy, tsy ho an'ny rehetra. Voafetra ihany ny fiasan'ny fanahy masina, tsy malalaka be izany hoe ny olona rehetra dia afaka iasan'ny fanahy masina daholo. Tsy amin'ny fotoana ela be fa raha vao mivadika amin'Andriamanitra ianao dia ialan'ny fanahin'Andriamanitra. Raha teo ihany koa dia miala aminao, tsy miverina intsony ny fanahy masina tao amin'ny testamenta taloha. Fa raha tohizantsika kely indray, somary mikisaka kely ny tantara, mbola talohan'ny Pentekosta talohan'ny asan'ny apôstôly faharoa ihany, saingy ao amin'ny testamenta vaovao indray tsika zany no miresaka. Tao amin'ny testamenta vaovao dia zao no sary hitantsika momba ny fanahy masina. Amin'ny testamenta vaovao dia nomena ny olona izay mpanambaran'ny Mesia ny fanahy masina, ny olona izay anambaran'ny Mesia, ny fiavian'ny Mesia no nomena ny fanahy masina. Izany zao ohatra tao amin'ny Jaona mpanao batisa. Fantatsika Jaona mpanao batisa dia nilaza ny laza mialoha ny havian'ny Mesia. Fa rehefa nandray an'ilay zaza Simeona dia feno fanahy masina ihany koa izy. Tahaka izany ny amin'ny Ana, tahaka izany ny amin'ny Zakaria sy Elizabeta, izay samy mpanambara mialoha ny Mesia daholo. Izany hoe mpisava lalana mesianika no nahazo ny fanahy masina ao amin'ny testamenta vaovao. Dia arak'izany dia ny fanahy masina tao amin'ireo dia fanahin'ny faminaniana araka ny fanambaran'i Jesosy. Ny fanahin'ny faminaniana no antsoina hoe fanahy masina, ary fanahy izay hiasa fa hiasa omena rahatray fa efa miasa ankehitriny. Tamin'ny andron'i Jesosy zany teneniko izany, omena rahatray fa efa miasa ankehitriny io fanahy masina. Ary tsika mahalala tsara fa na ny mpianatra aza ao amin'ny andron'i Jesosy dia mbola tsy nomena ny fanahy masina. Mbola tsy nomena ny fanahy masina satria Jesosy rehefa niteny ao amin'ny Jaona 7:39 hoe mbola tsy nomena anareo ny fanahy masina, mbola tsy tonga ny fotoana, mbola tsy nomena anareo. Ny zavatra hitantsika kosa nefa, raha mbola tsy nomena aza ny fanahy masina, i Jesosy kosa nanao ny asany rehetra dia notarihany inona hatrany hatrany? Notarihany fanahy masina. Jesosy zany tsy mitovy amin'ny mpianatra, fa Jesosy dia notarihany fanahy masina hatrany am-pahaterahana ka hatrany amin'ny hazo fijaliana. Dia niaraka tamin'ny fanahy masina mandrakariva tamin'ny nataony rehetra. Nampianatra izy dia nampianatra niaraka tamin'ny fanahy masina,
niatrika ny fizahan-toetra izy dia niaraka tamin'ny fanahy masina, niatrika zavatsarotra izy dia niaraka tamin'ny fanahy masina. Zay rehetra parcours lalovan'i Jesosy nandritra ny vanim-potoana ny ainany teto an-tany dia niaraka ny fanahy masina hatrany izy. Jesosy dia ambara fa notariany fanahy hatrany tamin'izay rehetra nataony. Ary hitantsika ne ohatra hoe Jesosy zao raha vao nanomboka ny asany dia nandeha nitokana tany anefitra dia ny fanahy masina niaraka taminy tany anefitra, niaraka tamin'ny fahadianana tamin'ny fanahy masina. Raha mpianatra izy dia niaraka taminy nanao fahagagana samihafa izy dia miaraka aminy ny fanahy masina. Fean'izany aloha ao amin'ny testamenta vaovao ndray talohan'ny asan'ny apôstôly dia izao mitovitovy amin'ny ankapobeny, mitovy amin'ny tany amin'ny testamenta taloha ihany ny fanahy masina. Izany hoe niasa izy fa tsy nomena ny olona rehetra fa olona voafidy ihany no nomena azy. Afa-tsy ny hoe tao amin'i Jesosy izy dia niasa nandritra ny vanim-potoana feno niaraka tamin'i Jesosy. Dia raha miresaka ny tao amin'i Jesosy tsika ary dia andao jerentsika kely any hoe ny fiainan'i Jesosy sy ny fanahy masina, ny fiainan'i Jesosy sy ny fanahy masina. Vao talohany naterahana fotsiny Jesosy dia efa fantatsika fa notorotoroana tamin'inona izy, notorotoroana tamin'ny fanahy masina, notorotoroana tamin'ny fanahy masina izy. Ary io dia zay no tantara rehetra hitantsika fa vehivavy tsy mahalalalahy Maria nefa nitoejaza tamin'ny fanahy masina ho ny voalaza. Rehefa avy eo dia hitantsika fa talohany nanombohan'i Jesosy Kristy ny asany dia nataon'i Jaona mpanao batisa izy. Zay ilay nahatonga ny Jaona ny teniny dia mba tsy mety raha ataoko batisa ianao dia ho Jesosy taminy ekeo ihany aloha ankehitriny dia natao batisa izy. Fa rehefa natao batisa izy dia ny filazan'ny teolojianina sy ny mpandinika Baiboly dia hoe teo amin'ny batisan'i Jesosy no nanokana anazy tamin'ny asan'ny tetỳ ambony tany. Fa teo amin'ny batisa io dia hitantsika fa nisy fiara-miasan'Andriamanitra telo izay iray nampitolagaga teo. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra tonga tetỳ ambony tany, ilay teny tonga no atao batisa. Fa niaraka tamin'izay dia nisokatra ny lanitra. Ary raha nisokatra ny lanitra dia ino nisy ny fanahy masina nidina teo ambony lohan'ny tompo tahaka ny endriky ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra ny teny manao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Entina ilazana zany fa tena nanokana an'i Jesosy Kristy hanao ny asany ny Andriamanitra Trinitaire ary tao anatin'izany ny fanahy masina. Dia hitantsika tsara fa tamin'izay rehetra nataony dia nifenoana ny fanahy masina Jesosy. Nitoetra tao aminy no fenoana ny fanahy masina izy, nitoetra tao aminy ny fanahy masina, notafiana ny herin'ny fanahy masina izy, notarian'ny fanahy masina izy, nanolotra ny tenany tamin'ny alalan'ny fanahy masina izy, ary natsangana tamaty tamin'ny herin'ny fanahy izy. Izany hoe zany hatrany ampahaterahana ka hatrany amin'ny fahafatesana, eny hatramin'ny itsanganany tamin'ny maty aza dia mbola ny fanahy no niara-niasa taminy ombenombeno natanteraka rehetrarehetra. Izany hoe zany raha ny tantaran'i Jesosy sy ny fanahy masina no jerentsika dia tsy misy fahavangana mihitsy fa niaraka feno tamin'i Jesosy hatrany tamin'ny zavatra rehetra tamin'izay nataony ny fanahy masina. Jerentsika amin'izay kosa ary ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta. Ito zany ilay vanim-potoana faharoa izay niresantsika teo hoe ny taorianan'ny Pentekosta. Raha vao miresaka hoe taorianan'ny Pentekosta isika dia resahana amintsika aloha ilay Pentekosta tamin'ny andron'ny
asan'ny apôstôly toko faharoa ao no misy ny nanomezana ny fanamasina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny tanteraka le teny Jesosy hoe mbola tsy nomena anareo ny fanahy dia eo izany hoe nomena azy amin'izay ny fanahy asan'ny apôstôly toko faharoa manomboka ny andininy voalohany rehefa mijery eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa isika dia mahita ao fa misy endriny maro ny endrika nisehoan'ny fanamasina io raha ohatra zany zao manaraka tsika asan'ny apôstôly toko faharoa dia hitantsika fa miseho amin'ny endriky ny feo avy tany an-danitra ny rivotra mifofofofo ny lela mitarenafo ny fiteny samihafa ny fanamasina aveo koa amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra no ahitantsika ny endrika samihafa isehoan'ny fanamasina izay nidina tamin'ny mpianatra tamin'ny tao amin'ilay efitrano mihidy rehefa nidina amin'ny fanamasina dia niseho tamin'ny endrika feo avy tany an-danitra rivotra mahery ny fofofofo lela maro ny tarenafo ary fiteny samihafa fiteny maro samihafa io fiteny maro samihafa io moa zany rehefa jerenao ny toy an'io eo ambany dia mahita isika fa misy karazana fiteny pirenena hatramin'ny 5 izy nisehoany io fiteny maro samihafa io zany tokony fantaritsika entre parenthèse tsy le hoe fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra io tena fiteny amin'ny fiteny fantatra io ary raha tianareo hamarina hoe inona avy ary zany teny fantatra zany dia ireo tany saina eo ambany manomboko amin'ny andininy fahasivy dia misy fiteny pirenena 5 tsy mongonongonona zany io tsy le monomonona tsy le daskorosy tsy kristy tsaitsay hoe feon'ny anjery sa feon'ny any an-danitra tena tsy olona mirediredy io fa tena teny fantatra ary voafaritra mazava tsara ny teny olona tsy mahay amin'ireo fiteny pirenena ireo ny mpianatra nefa tonga nahay an'izany no ny asan'ny fanamasina zay zany aloha ny zavatra voalohany izay hitantsika ary rehefa mijery amin'izay tsika dia izao manao hoe nanomboka eo dia nomena ny olona rehetrarehetra ny fanamasina raha miteny zany hoe ny olona rehetra c'est pas du tout hoe ny olona rehetra fa nomena ny fiangonana nomena ny mpianatra rehetra tany aloha izy raha nijeryntsika dia nahita hoe olona voatsombo zany hoe olona manokana nomena ny fanamasina fa teto dia ny rehetra rehefa jerentsika tsara ity asan'ny apôstôly toko faharoa ty dia zao ny voalazao ny andininy voalohany ohatra dia miteny fa niangona teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ny fiangonana zany ny mpianatra ny mpanara-diny tompo niangona teo amin'ny fitoerana iray fa rehefa aveo ny andininy fahaefatra ny andininy fahatelo aloha nisy lela maro ny tarenafo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy tamin'ny sasany tao amin'ny zareo non tsy hoe tamin'ny sasany fa tena teneny mihitsy hoe tamin'izy rehetra isan'olona tena nahazo daholo ary mbola mafisy ny andininy fahaefatra ary samy feno fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenany fanamasina azy zany hoe eo zany hitantsika fa nanomboka ny sokatra ny fandraisana ny fanamasina ho an'ny mino ny mino dia nomena ny fanamasina avy hatrany zany mahatonga antsika ne pratika an'izany zany mahatonga antsika manaiky fa zay rehetra natao batisa amin'ny anarany raisa zanaka ny fanamasina dia tonga dia mandray avy hatrany ny fanamasina satria natao ho an'ny rehetra ny fanamasina tsy mialy ale vanim-potoana ampingonongonona anao iny ianao zay ianao vao hoe nomena ny fanamasina tsy miandry vanim-potoana manokana ianao le anao hoe miandry vanim-potoana ny sasa moa zany dia mahatonga ny tenany ohatra ny miandry zavatra hafa misy suspense hafahafa zany tsy
fa amin'ny fotoana izay anaovana batisanao dia manana ny fanemasina satria efa nomena ny fanemasina ary nomenany izy nomenany mino nomenany mino nomenany zanaky ny mino menany kristianina rehetra ny fanemasina fa eto amin'ity asan'ny apôstôly toko faharoa no ahitantsika ihany koa ny toetra n'ilay fanemasina nomena atao inona ary ny fanemasina nomena atao inona ny fanemasina ny valony dia mazava nomena izy mba handehanana mitory ny filazantsara nomena ny fanemasina mba handehanana mitory ny filazantsara eo amin'ny asan'ny apôstôly raha manana zany texte zany ianao amin'ny toko faharoa 470 dia hitantsika tsara fa reo mpianatra ireo ane mpianatra feno tahotra mpianatra nihidy an-trano mpianatra izay ataontsika hoe menatr'olona le Andriamanitra izay banarany Jesosy zany nombohana tamin'ny azo fijaliana dia maty avy eo tsy eo intsony dia mba menatra ihany ny tena dia niafinafina izay nahatonga anazy nihidy an-trano ny vavaka fa rehefa nomena ny fanemasina dia tsy mbadika ny tantara tsy mbadika ny rasa nanomboka tsy voatazona tao anaty efitrano mihidy intsony izy fa nanomboka teo amin'ny andraisan'ny fanemasina no nandehanany nitory ny filazantsara indray dia izao ny voalaza ny 470 ohatra fa Petera sy ny 170 lahy dia nanandra-peo izy ka nanao hoe ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema aoko fantatrareo zao ka eno ny teniko tsy mamo araka ny filazanareo azy tsy akory tsy mamaraka ny hevitrareo tsy akory reo fa voaora fahatelo ihany izao fa izao no nampilazay ny Joela mpaminany dia nanomboka teo le Petera saro-kenatra le Petera le mibadabada mibegaebe Petera ary zany mahatonga anazy teniteny foana kely foana isaky ny fanena amin'ny Jesosy fa rehefa nomena ny fanemasina dia resy ny tahotra resy ny amenarana fa dia indro tonga mpanambara any Kristy izy dia nanomboka teo dia lasa mpitoro ny filazantsara dikan'izany dia mazava ny fanemasina dia omena atao mba hahafahanao mitory filazantsara tafiny tompo fanemasina ianao mba ho afaka hitory filazantsara tafiny tompo fanemasina ianao tsy hoe amin'izay ianao masina be fotsiny fa tafina fanemasina ianao mba ho afaka handeha mba hiala ny tahotra mba hivoaka ny rindriny efatra mba handeha hanambara ny filazantsara eny rehetra ireny zany hoe zany dikany dia zao raha raisina amin'ny lojika tsotra dia hoe ny olona manana ny fanemasina dia olona tsy afaka ny anginy ny olona manana ny fanemasina dia olona tsy afaka mihidy an-trano intsony ny olona manana ny fanemasina dia tsy afaka mipetrapetraka fotsiny ohatr'izao fa tsy maintsy mitsangana mandeha mivoaka ny trano mitory ny filazantsara izay ny antony nanomezana anao fanemasina mba handehananao mitory filazantsara fa toy izaka ihany ambara ihany koa fa ny fanemasina dia nomena mba hahatonga anao anino andeha araka ny fanemasina eto aza miverina amin'ilay zavatra nytenena teo tsy hoe masina be fotsiny koa iaho dia eto aza miteny mila famasinana mihitsy ianao ary ny filazany azy moa dia ny hoe mandeha araka amin'ny fanahy ny apôstôly Paoly miresaka betsaka n'izany hoe mandeha araka ny fanahy zany ary ao amin'ny Galatiana dia resahany be dia be ny antsoina hoe vokatry ny fanahy dia tsika mahafantatra tsara ny vokatry ny fanahy zany hoe ny fanananao ny fanemasina dia tsy mihidy ao anatinao ka hoe Andriamanitra malala ny ato anatiko ato
misy olona manko zatra teny an'izany Andriamanitra mahalalina fa ny fanananao fanahy masina hita aty ivelany amin'ny ataonao amin'ny teneninao amin'ny fifandraisanao amin'ny rehetra manana ny fanahy masina ao ary zany mahatonga ny Paoly teny manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia inona ny voalohany indrindra fitiavana ny olona manana ny fanahy masina dia mandeha araka ny fanahy dia manana fitiavana ka ny fitiavana no mahatonga azy ho tsara fifandraisana amin'ny manodidina azy ny olona manana ny fanahy masina dia feno fifaliana lalandava tsy ilay olona romodromotra kizitinjitina lava iny ny olona manana fanahy masina dia manana fiadanana ao anatiny ao mety hoe sahirana izy mety hoe manana olana izy mety hoe misy manenjika izy saingy satria izy manana fanahy masina dia mahatsiaro miadana izy manana fiadanam-po izy manana fiadanam-panahy izy satria ny fanahy masina mampahamme anazy izany rehetra zany dia afaka tohizantsika zany amin'ny Galatiana 5:2 sy ny manaraka rehetra hoe inona avy ilay vokatry ny fanahy teo fitiavana fifaliana fiadanana faripo sy ny sisa zany hoe zany tena tonga anao mba ho kristianina voatefy tsara ho kristianina mandeha araka ny fanahy ho kristianina tsara voatra dia nomena ny fanahy masina ianao farany a zay resahako eto dia ny hoe ny fanahy masina dia nomena hahatonga anao ho mpandresy hahatonga anao ho mpandresy raha miresaka hoe mpandresy aloha dia tonga dia resahako mahitsy fotsiny hoe ny mpianatra dia nieritreritra sy nihevitra amin'ny tena noresy dia nidy an-trano rehefa maty ny tompo rehefa nivoenjika ny tompo saingy nanova ny tantaran'izy ireo ny fandraisan'ny fanahy masina dia nanomboka natao mpandresy eny mihoatra no mpandresy ary izy saingy tenenina Jesoa mazava tsara mihitsy Jesoa sy Paoly moa dia samy mitenenina izy fa ny olona manana ny fanahy masina dia mandresy ny ota sy ny fahamarinana ary ny fitsarana rehefa vakitsika ireo soratra masina ireo dia ny fananana ny fanahy masina no ahafahanao miala amin'ny fizaham-toetra amin'ny fakapanahy moa zany fa tsy fizaham-toetra amin'ny fakapanahy samihafa izay alefan'ilay ratsy ny fanananao fanahy masina no ahazahoanao mijoro amin'ny fahamarinana lavitry ny tsy fahamarinana lavitry ny tsy rarina lavitry ny kolikoly ny olona manana fanahy masina dia mavita mandany tsy rarina mavita mandany tsy marina ary mavita manohitra ny fahalovana amin'ny endriny rehetra ary ihany koa ny fananana ny fanahy masina no ahafahana mahatsiaro fa ny tompony fitsarana farany dia Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina ihany tsy misy mialoha lalana ny fitsarana isika ary tsy misy mamarana ny fitsarana fa Andriamanitra no tsara marina araka ny teny hoe ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara an'Andriamanitra zany amin'ny fanahy masina zany asan'ny fanahy zany fa ny anjarantsika dia mandray ny fandresena ao amin'ny fanahy masina izay nomenantsika dia ho an'Andriamanitra ry avako ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny herin'ny fanahy masina amakivaky ny fiainantsika isan'andro amin'ny zavatra rehetra ny fanahy masina